Darana miara-manonja amin'ity androany ny talata fahafito ny volana May 2024 ity. Koa satria moa zany fantatsika fa anisany mpandray anjara ao anatin'ny fifidianana solombavamboaka ny tenako Faniry Razafimanantany aty amin'ny distrika Anambohidratrimo dia tsy maintsy mampiasa ny système D tsika ahafahana manatanteraka ny fandaharana satria andro iray mialohan'ny fampielezan-kevitra raha ny tena marina aza dia ora vitsivitsy mialohan'ny fampielezan-kevitra isika izao ao anatin'ny fametrapetrahana sy ny fifampiresahana amin'ireo ekipa isaky ny komina sy fokontany izahay amin'izao fotoana izao. Antony mahatonga ny fampitana mivantana amin'ny alalan'ny antso antarby ny fandaharantsika amin'izao atoandro izao izany satria dia aty Kianja aty ny tenanay miaraka amin'ireo ekipa maro samihafa satria manko mametraka ny tanjona lehibe izay napetraky ny vondrona politika firaisan-kina amin'ny tsy maintsy hahazoana fandresena amin'ity fifidianana solombavambahoaka ity. Noho izany dia severina fa ny fahaiza-mandamy manentana miady ahafahana zany manatsara sy manatratra izany tanjona izay napetraky ny vondrona politika firaisan-kina izany ary andrasan'ny vahoaka malagasy aminay kandida ary tsy maintsy hifampiresahana amin'ireo vahoaka ety fotony izany. Etona dia isaorako ny namana teknisianina izay mampifandray amintsika dia ny namana maestro Faly Ramananarivo miaraka amin'ny aritanjona ary ireo teknisianina ao amin'ny division Ionja ry Lalaina ry Joso izay mampifandray amintsika ao anatin'izao fandarana izao. Akasitrahana ihany koa ny namana ao amin'ny radio Mada izay miezaka mandrakariva mampifandray antsika ao anatin'ity fandarana miara-manonja ity. Raha ny vaovao dia maro tokoa no hozaraina amintsika ary heverina fa tsy ananantsika izay zo izay aloha zany izay mety hoe hanatsahatra ny fandarana na mety ihany koa hanafoana ny fandarana ao anatin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra noho ny fisian'ny vaovao marobe izay tsara ny miresaka azy eo amin'ny sehatra nasionaly. Ety am-piandohana dia aleo aloha hilaza ny alahelo-tsika indray isika ny amin'ny hoe vao tamin'ny herinandro inany no nisy ny fahatratrarana ireo biby arovana eto Madagasikara, izany hoe ireo lémurien izay anisany espèce rare endémique mampiavaka ny Madagasikara kanefa miisa 7 nisy nanondrana any Thaïlande saika hoentina any amin'ny faritra aziatika iny amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ireo dia ataontsika hoe sokatra izay mampiavaka ny Madagasikara miisa 770 izay mitety bidy amina miliara d'ariary marobe kanefa dia any ivelany amin'izao fotoana izao. Mibanaka dia mibanaka isika atao anatin'ny fandaharana omaly ny sisin-tanin'ny Madagasikara na ho an'ny ranomasina io na ho an'ny anabakabaka ary izay indrindra ara no mbola nahazoana ny vaovao indray omaly satria dia nisy nikiasa tamoaka antsokosoko tamin'ny alalan'ny sidina anabakabaka teto Madagasikara ny sokatra darondro ary bibilava raha ny fizaram-bavao samihafa izay voaray izany. Ao anatin'ny vanim-potoana izay hikarohana ny fanovana ary ao anatin'ny vanim-potoana izay mampiakatra ny hafanana politika eto Madagasikara no hainoana sy ahitana amin'izany trangan-javatra rehetra izany namana Faly Ramananarivo isika izay mpanaraka ity fandarana ity. Midika izany fa marefo dia marefo ny fitondram-panjakana, midika izany fa refesin'ny rehetra izay manam-bola sy izay tady vola amin'ny fomba izay tsara dalàna fa antsokosoko na amin'ny fomba ihany koa informel zany Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy tafapetraka intsony zany le tena hoe présence de l'État mametraka an'ilay fanjakana izay miseho koa matanjaka ety ivelany. Fitondram-panjakana izay mieritreritra fa manana ny fahefana ibaiko, manana ny fahefana hanapatra ny fahefana ary manana ny fahefana izay mety ampanao ny lalàna amin'izay tiany itiavana azy rehefa mijeritsika amin'izao hoe baranahana izao. Tena ndeha atao hoe république bananière na ndeha atao hoe république amin'ny fitantanana akondro
no misy amin'izao fotoana izao, mba tsy ilazantsika ny amin'ny hoe tena fanjakana izay tena tsy miorina ao anatin'ny tena hoe fananganana an'izany hoe repoblika izany, satria raha izay no resahantsika dia misy androm-panjakana mijoro, misy manam-pahefana mandray ny antraikiny ary misy olom-pirenena azo fehezina amin'ny lalàna. Raha izay natao hoe tena hoe fananganana repoblika. Tsy izany anefa ny zava-misy amin'izao fotoana izao, fa dia izay nitenenitsika izay, toa tahaka ny hoe samy mikepika izay hitany ary samy manao izay tiany atao, dia tsy gaga tsika raha tahaka izao zany. Ary asa gaga ihany koa raha ohatra ka raha afaka pitso mbola entsika amin'ny alalana exportation illicite izay miainga eto Madagasikara. Ary saika isan'andro dia reny sofina hita amin'ny mason'ny mpanara-baovao izany endriky ny baranana eto Madagasikara izany. Izany trangan-javatra izany ve mbola azo lazaina tranquille ny conscience ny mihevitra azy ho mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Izany trangan-javatra izany ve dia mbola hevelony reto mpitondra fanjakana fa azo atao ny manao bonne gouvernance sy mametraka état de droit, kanefa aza tsy hain'izy ireo ny miaro ny sisintany, ny sisin-dranomasina sy ny abakabaka Madagasikara amin'izao tena hoe fanondranana antsokosoko sy tsara draliny izay hita etsero izao. Apetratsika izany fanontaniana izany faly Ramananarivo, satria hoy iaho tena mpanombohan'ny fandarantsika ny amin'ny hoe hilaza ny vaovao mampalahelo. Tsy mahafinaritra isika satria raha ny eritreretintsika dia hoe ahoana ny fomba ahafahana mampody an'ireo arenantsika, ireo biby izay arovana tsy fahita raha tsy eto Madagasikara, na ny ala ny any Amazonia raha tsisy an'izany, fa dia isika ny manana an'izany. Ary ankoatr'ireo any isika ny manana karazana orchidée izay tsara indrindra eto ambonin'ny tany, isika ny manana an'ireo karazana ireo hazo izay verina fa sarobidy ary tokony harovana. Izany ny ananantsika ny bois de rose, ny bois de bène, ny nanto sy ny sisa sy ny sisa, ny ndremanitona sy ny karazany, ary mampiavaka ny Madagasikara izany rehetrarehetra izany. Fa toa tahaka ny hoe tany tsisy fanjakana, samy mikepoka izay kepohany, samy maka izay alainy, dia mbola miverina zany le faneho-kevitsika hatramin'izay faly Ramananarivo hoe SMPL ity fanjakana ity, tsy ilay orinasa mpamokatra ronono taloha, fa hoe samy mameno ny paosiny dia lasa. Izay zany no azo anasokajiana an'ireo mpitondra fanjakana sy ny manodidina azy. Ary izay lasa moa zany na amoahana IST aza dia tsy misy ny fahatratrarana any amin'ny toerana samihafa izay isitrehan'ireny olona rehetrarehetra ireny. Dia vitavita ho azy fotsiny ny antota taratasy, vitavita ho azy fotsiny ny fanodikodonam-bola, ny famitehana orinasa ary ny famitehana an'ireo malagasy mpiray tanindrazana, satria mitsetitra manao tantely afa-drakotra ny arena malagasy ny fanjakany SMPL na ny samy mameno ny paosiny dia lasa. Dia manao vary be menaka ambany labasy, midira izay mbola tsy nihinana indray, satria rehefa lasa zany izay nangalatra, izay nanodikodina, dia manendry olona vaovao indray ny anjara ny fitondram-panjakana. Ary rehefa manendry olona vaovao indray, dia iny indray na ireny indray no manao ny adalàna izay nataony teo aloha, dia toy izany hatrany hatrany no misy eto Madagasikara. Vokatra izany dia tsy maintsy mijoro isika, tsy maintsy mihetsika isika. Antony mahatonga anay aty ambanivolo lavitra be aty miresaka sy mifandray mivatana amin'ireo tatsaha, amin'ireo vahoaka heverina fa madinika, ireo izay tena efa reraka sy manana fanantenana intsony, kanefa rehefa mahita antsika izay mijoro miresaka amin'izy ireo dia velona indray ny fanantenana ny amin'ny hoe mbola anatanteraka ny adidinay zahay, izay amin'ny ankapobeny mihitsy mba tena hijery ireo lafin-javatra samihafa izay mitarika olana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ka tokony andraisana farapahan-kevitra zany ny fioaram-pefy izay mandeha amin'izao fotoana izao. Dia anisany tao anatin'ny sombo ny fanambarana izay navoaka ny firaisan-kina fohy be omaly tamin'ny fahaenina ny volana May 2024 ny amin'ny tokony ho fitovianjo ny kandida rehetra tsy misy fanavakavahana sy fanirikiliana, ny fandraisana fepetra sy fanasaziana ireo rehetra izay mandika lalàna izany. Ary dia niantso ny fitondram-panjakana mihitsy ny firaisan-kina fohy be izay notaria filoha
mpiara-mitantana maro Karavalomanana mba hampitsahatra ny fampiasana fahefa-panjakana sy ny fitaovam-panjakana ary ny mpiasa-panjakana hanoanana kandida mandritra ny fampilezan-kevitra dia ny taona ny seny hanatanteraka ny asan'ny ara-potoana ao anatin'ny tsy fiandanina sy ny fahaiza-manao matianina tanteraka ny teo anivon'ny vondrona politika fahaisan-kina izany dia ny antsony seny sy ny ACC ihany koa izy ireo mba tsy hitanila ary ampiasa ireo fahefa nomeny lalàna azy ka andray andraikitra manoloana ny tsy fanarahan-dalàna maro izay mitranga amin'izao fotoana izao. Ho an'ny fiarahamonim-pirenena dia nanamafy io fanambarahana io ny tokony isiny izay fanabeazana sy fanatanana ny mpifidy anara-maso sy hitorika ireo tsy fanarahan-dalàna izay mety hitranga. Dia ny antso ihany koa ity vondrona politika firaisan-kina ity araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo omaly ny mpifidy tsy ho variana amin'ny endrika sy fisehoana ivelany ary ireo hiakatra mifono ireo hika zany izay marimarina kokoa saika tena hoe ireo hiafatra fa ireo hika mifono fampanantenana feno fitaka averiko tsara zany satria dia ny antso ny mpifidy tsy ho variana amin'ny endrika sy fisehoana ivelany ary ireo hika mifono fampanantenana feno fitaka fa hiantoka tanteraka amin'ny hevitra hitondrana ny firenena izay aseho an'ireo kandida miaradia amin'ny fitondrana zany. Dia nambarany ity fanambarana ity zany faly Ramananarivo isika piany fa ny vondrona firaisan-kina dia nanome ny toromarika ho an'ireo kandida natolony hanaja ny lalàna sy ny fifanajana mba hisiny ny filaminana sy ny fitoniana mandritra ny fampilezan-kevitra. Izany dia anisany zava-dehibe ary apetratsika ihany koa aty amin'ny distrika Rambodratrimo satria moa zany mitety ireo commune sy ireo fokontany marobe isika dia anisany napetratsika izay endriky ny fanajana aloha voalohany indrindra ny lalàna satria ho mpanao lalàna ny solombavam-bahoaka izay ho apetraka eny anivony zany antenimieram-pirenena zany ka rariny sitony raha ohatra ka isika izay mieritreritra fa ho mpikambana ao anatin'ny androm-panjakana mpanao lalàna no tsy maintsy manaja izany lalàna izany manomboka ety ivelany amin'ny alalan'ny loi électorale 2018-008 sy ireo lalàna izay heverina any anatin'ny lalam-panorenana samihafa any ny amin'izay tokony hampanajana sy hampanjakana ny andraikitra sy ireo mety ho tandrify ny asan'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara rehefa voafidy eo dia tombony lehibe ho antsika zany izay fahaizana fahafantarana ary tena fankatoavana ireo andinin-dalàna hifampifehezana izany. Mametraka izany isika ho zava-dehibe ary mampianatra sy mampita amin'ny olom-pirenena any amin'ny toerana samihafa izay misy atsika isika faly Ramananarivo izay ale naizanaiza misy anary na dia aty ambanivolo lavitra ty ara satria aty akaiky na Ambody Manga no misy anay mampita mivatana izao fandarana izao izay miaraka amin'ireo heverina zany fa tatsa miaraka amin'ireo heverina zany fa zaza malagasy belelokely rovidamba mavrantso kely avatsika izay mihevitra fa tena hoe diso fanantenana tsy misy pia kanefa rehefa mahita atsika ty ambanivohitra aty dia velona ho ihany fanantenana ny amin'ny hoe mbola hanana ho avy mamiratra izay dia izay mahatonga anay miforotra mihitsiny mifampiresaka satria tsy ampy ny fotoana ary tsy hisy ny fotoana angamba hivezivezena aty ambanivohitra aty raha tsy amin'ny fotoana lehibe tahaka izao dia aorianan'izay indray aorianan'izay mety ho fahalanina ka ahafahana zany mizara sy mitondra an'ireo ezaka sy tanjoroka rehetrarehetra aty ambanivohitra zany dia izay no hiarahana sy ahafahana zany mifampizara an'izay firaisan-kina sy fihavanana ho amin'ny malagasy avantsika izany. Tao anatin'ny fanambarana omaly ihany koa atsika mpanaraka ny fandarana miara-manonja izay mivatana ho ihany amin'ny alalan'ny Antsoatariby hoe tsy hitaza-potsiny ny eo anivon'ny firaisan-kina ary tsy hilefitra fa handray ny andraikitra sy ireo fepetra rehetra hanoerana izay tetika sikatsikatso maloto hamadihana ny safidim-bahoaka. Marina zany fa ny zava-dehibe dia hoe mila tonga maro ny olom-pirenena hanantanteraka ny adidy aman'andraikiny amin'ny Alarobia 7 amby 20 volana May satria manko ny fahamarona mifidy
dia azo heverina aloha voalohany indrindra manatanteraka ny adidin'ny olom-pirenena fa tsy adina amin'ny alalan'ny alabato sy ny fanodikodinana vato fa tena hiarovana izany safidin'ny olom-pirenena izany. De manainga ny vahoaka malagasy arak'izany ny teo anivo mivondrana politika firaisan-kina ho vonona sy hosay andray andraikitra ao anatin'izany firaisan-kina tanterak'izany, mandritra ny zotra-pifidianana rehetra ho fametrahana amin'ny tany tandalana eto amin'ny firenena sy ho famerenana Madagasikara ho an'ny malagasy. Ny filamatra raha teo moa ho an'ny firaisan-kina dia hoe Madagasikara ho an'ny malagasy sarotiny ary tena mametraka an'izany ho zava-dehibe ny eo anivon'ny firaisan-kina Faly Ramananarivo, ny namana Aritanjona sy isika rehetra mpanaraka ity fandarantsika ity. Ny vaovao tsara ho zaraina ihany koa dia akatoka hoya sy atrehana ny fanokafan'ny fampelezan-kevitra. Efa misy mampitapita hafatra amin'ny antso atarby any ambadibadika any izay miantso ny endriky ny fanokafana ny fampelezan-kevitra. Eny fomba fiasa daholo zany kanefa tsy makaiza na inona ny endriky ny teknôlôjia ka mety ahafahana mampiasa ny opérateur économique sy ny sisa fa mazava dia ny lalan'ny firaisan-kina sy ny vondron'ny firaisan-kina dia ametraka zava-dehibe izany firaisan-kina izany. Dia amin'ity androany ity ihany koa no misokatra amin'ny fomba ofisialy ny fivoriana voalohany ara-potoana na session ordinaire ny Assemblée nationale ary dia manokatra izany ny filohan'ny antenimieram-pirenena mpisolo toerana tarihan'ny Jean-Jacques Rabelrina ary mbola misy Rabelrina anankiray ihany koa miaraka izay ao anatin'ny bureau permanent dia Imam Rabelrina solombavam-bahoaka Madagasikara questeur fahatelo ny Assemblée nationale kandidatsika firaisan-kina ty amin'ny district Anambohidratrimo miaraka mitarika fanokafana amin'izany session ordinaire eny anivon'ny antenimieram-pirenena izany. Dia heverina zany fa ho fantatra amin'ity androany ity avokoa no mety ho zotra ny fivoriana izay tokony ho tanterahana kanefa mifanindry amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka moa isika amin'izao fotoana izao. Rehefa misy ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy tahaka izao avy hatrany zany satria moa zany ity voatondron'ny lalam-pandrenana dia mivory ny birao maharitra mandinika ny lahadinika dia mivory ny filohan'ny vonona samihafa na ny conférence des présidents ao aorianan'izay dia miditra na session plénière ahafahana zany mandany an'ireo lahadinika na ordre du jour. Hitantsika eo ny fizotra sy ny firindrany zany fionana amin'ny fisokafa amin'ny fivorian'ny antenimieram-pirenena eny Tsimbazaza izany fa raha ny zava-misy aloha amina session ordinaire tahaka izao indrindra amin'itony volana May itony dia ny loi de finance rectificative na ny teti-bolam-panjakana nasy-pantsiana no tokony hodinihana. Tamin'ny heritaona dia tsy nisy izany teti-bolam-panjakana nasy-pantsiana izany. Amin'ity indray miteraka ity dia andrasantsika zany ny fahafahana zany manao an'izay loi de finance rectificative izany. Efa nentsika tao anatin'ny fandarana Faly Ramananarivo sy Aritanjona ny amin'ny hoe nisy ny taratasy naparitaka ny teo anivon'ny ministèren'ny économie sy ny vola zany na hoe toekarena sy ny vola économie et finance nakany amin'ny institution sy ny département ministériel ny amin'ny coupe budgétaire na ny hoe fanapahana amin'ireo mety ho fandaniana rehetra izay tokony ho fehezina satria mazava be zany tsy manam-bola sahirana ara-bola ary mikaroka vola mitsikaraka vola etseroa le fitondram-panjakana vokatry ny tsy fahaizana mitantana mauvaise gouvernance zany rehetrarehetra zany ary pays mal géré Madagasikara ka tsy afaka milaza zany amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe tena anana ny émergence sy ny anana ny décollage économique tsara tarehy satria firenena bankrotka, firenena tena andro rosy mangatabola eo anivon'ny FMI amin'ny alalan'ny FEC sy ny FRD eo anivon'izany FMI zany sitrany ay mba azo an'le 660 millions de dollars zay ady hevitra be amin'izao fotoana izao kanefa conditionné ny mpamatsy vola amin'ny alalan'ny FMI ny fomba azona izany lela vola izany. Dia androany isika no misokatra izany fivoriana izany zava-dehibe ary mitondra ny fiainan'ny firenena makany amin'ilay hoe fampandrosoana izany. Fa eto moa zany tolonina fotsiny le fampandrosoana namana Faly Ramananarivo sy Aritanjona fa hatreto isika tsy mahita mihitsy ny amin'ny hoe inona raha mba varavaran-kely na lavakombarika le fampandrosoana tena eton'le fitondram-panjakana fa ny zava-misy aloha fiemorana, fahampitehana, fahantrana izany no tazana sy hita
ary iaina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Izany tsy maintsy vaky itsika amin'itony fandaharany tony, ary itsika moa dia miezaka mamaky batsilana, miezaka ihany koa ny manao vaky bay araky ny fomba firesaky ny namana Rahoilo mandrakariva amin'ny fandaharantsika rehefa tonga eto an-drenivohitra izany namana izany. Mamaky bay satria ny tsy fanajana ny lalàna, ny fandikan-dalàna dia anisany fototra izay mampitotongana sy mahapotika ny firenena izany, ary milaza miara-mahita isika, milaza miara-mandray isika ny amin'ny vaovao etsy ihany koa, indrindra nandritry ny pré-campagne ity fa betsaka ireo toerana izay nahitana fampiasana fahefa-panjakana hanoanana kandida natolotry ny antokony mpitondra. Zavatra hita sy taratra zany, ary ny ainanay kandidata any ambanivohitra tany hitany mpisehatra amin'ny alalan'ny olom-pirenena sy ireo mpizara vaovao isan'andro izany. Tao ireo minisitra efa kandida mbola mampiasa ny mpiasam-panjakana. Maro ireo gouvernoura izay tsy miafina fa mibaribary manao fampelezan-kevitra, dia tao ny famorina sy fandrahonana ireo mpiasam-panjakana. Misy ireo mpiasam-panjakana voatery nesolona tamin'ny toerana, ohatra ny chef district, amin'ny préfet, mpampianatra, betsaka ihany koa ny chef fokontany nesolona ary misoloana amin'izao fotoana izao. Izany rehetrarehetra izany hita nandritra ny pré-campagne satria matahotra ary tena mibaribary ny aminy hoe efa tsy manana fonjan-kevitra entina hanoanany ny fijoroany hirotsaka ao anatin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao tsony. Ireo mpiaradia amin'ny fitondrana ka hanerin'izy ireo dia mampiasa ny fahefana eo an-tanany amin'ny alalan'ny fahefa-panjakana, ny olom-panjakana, ny fitaovam-panjakana. Izany rehetrarehetra izany dia mandoto endrika ny fomba fanaovana politika, ary everitsika fa mandiso ny fomba fiatrehana ny fifidianana izay neverina fa tena madio, neverina fa demokratika, ary neverina ihany koa izany fa hoeken'ny be sy maro ny vokatra. Kanefa raha amin'izao fomba fanaon'izy ireo izao izay tena tsy miova mihitsy ny amin'ny hoe efa zatra ny orina mialatra, efa zatra ny orina tamin'ny alalana hoe fanonganam-panjakana ilay fanjakana, dia zatra amin'izay lalan-driny izay, ka na heverina ara fa fifidianana tokony horenana ao anatin'ny lalam-pifidianana madio, tokony hanajana ny lalam-panorenana sy ireo lalàna fototra samihafa, dia mivaralila ny fomba fiatrehana na fiatrehan'izy ireo ny fifidianana ankehitriny. Mahasari-piaratsika izany, ary zay ny antony mahatonga antsika tena miforotra mihitsy manazava amin'ny vahoaka aty ambany ravikazo aty, aty ambadiky ny tendrombohitra aty, aty akebakeba-tany aty, mba ho fantatry ny rehetra ny zava-misy, ary dia manao miara-manonja mivatana mihitsy zahay mba tena fiaina sy hahafantatra ny zava-misy akapobean'ny lalovan'ity firenena ity ny vahoaka malagasy. Izany fahafantarantsika trangan-javatra misy izany dia veritsika fa hoe azo zaraina ny mpiarabelona ary tsy fihintsika samy reny, fa tokony ho fantatry ny be sy ny maro izany. Ka natoinona hoa mety ho endriky ny hazakazaka sy fahasaranana raha mbola atsika koa nisika tsy maintsy mitaditsika ny système D hiatrehana izany fandarana izany. Izay ny amin'iny fa ho an'ny rapito izany dia hisokatra ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka ary hifarana ny maraimbe ny 29 ny volana May. Ny fiomanana aloha izany ho an'Antananarivo renivohitra izay ahitana boribory tany enina, dia eny amin'ny maha-groupe biorika eny rapitso amin'ny 7 ora maraina hiara irohatra isika izay hiatrika izany fanombohan'ny fampelezan-kevitra izany. Dia misy zany ny fandaminana samihafa ho an'ireo periferia izay tsy ho tratran'izay fanombohana ho an'Antananarivo renivohitra izany. Fa samy mametraka ny paikady sy ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra zany ireo distrika samihafa ho an'ny vondrona politika firaisan-kina, dia misy ny fandaminana ny amin'izany ka aoko isika zany andray ny fandaminana any amin'ireo mpitarika ny firaisan-kina isaky ny district, fa mifanaraka amin'ny paikady zany fandaminana izany satria tsy avelantsika hanjaka eo anatrehan'ny fiomanana ihany koa ireo verina zany fa mpifaninana izay efa vaky barara tsy mahita le ary sahirana miatrika ny firaisan-kina amin'izao fotoana izao tahaka ny zava-misy aty amin'ny district an'Ambohidratrimo, dia mahazo aina ary azo heverina fa tena andrasa ny vahoaka mihitsy ny vahaolana sy ny tena hoe fijoroany zany kandida lista firaisan-kina taria amin'ny Mamy Rabenrina zany, ary miaraka amin'ny Faniry Razafimanantany Colonel Luc Ramiljaune miaraka amin'ny Faramalala Ranjato Arivelo. Tsy miambohy didy asika fa dia tena manao
arak'izay hoe devoira, arak'izay tena hoe hadidy ny olom-pirenena, tsy izay tena hoe andrasana avy amin'ny firaisan-kina foibe sy hoe ny vahoaka maro anisa izany. Ka efa misy mifandaminana zany ho an'ny distrika Navaradrano, Atsimon-drano, Ambohidratrimo, Andramasina, Manjakandriana, Akazobe, Antsorobe, ato anatin'ny faritra Analamanga izany teneniko izany. Dia mandray sy miomana an'izany isika rehetrarehetra araka ny fandaminana izay mandeha any ambadika. Amin'ny fahateloko zany ary ho alefa mifalitra Antananarivo rehefa avy eo ny sport izay miantso ny amin'ny fanokafana amin'ny fomba manetsiketsika ny fampilezan-kevitra ka hitambatra Antananarivo renivohitra izay misy boribory-tany enina zany ao amin'ny Macroberurica Rapitso manomboka amin'ny 7 maraina zany, dia samy mapitapita izany vaovao izany isika rehetra any amin'ny toerana izay misy antsika rehetra, ary dia mametraka ny hazakazaka ao anatin'ny fahamelona sy ny fahamatorana ihany koa isika mba tsy ho tafajabaka amin'ny fandrangitana sy izay mety hoe ambiance électorale mitondra makany amin'izay mety hoe toe-tsaina lomorona ka tsy mampiatra ny tena fanjakana atondalana sy hoe mampiatra ny fampiaran-dalàna izany. Mailo matsika isika hoa satria tsy kely lalana ny ratsy ary tsy mahazaka demokrasia, tsy mahazaka namana loatra satria miainga dia miainga amin'ny firaisan-kina amin'izao fotoana izao, ary tena anisany hoy izay resahana ty ambanivohitra ty, misokatra amin'ny varavaran'ny tranon'olona, misokatra amin'ny varavaran'ny tsenan'ny olona, misokatra ny heverina fa ireo izay tena tsy naneho hevitra tamin'izay dia maneho hevitra ny amin'ny hoe ianareo sisa mifarafanantenana amin'ity Madagasikara ity, ka tena andao hifanampiana, andao hifandrombona ny raharaha ty, fa tena efa tsy rariny tsy izy tsony zao ka andao hanova miaraka tsika. Zany no mahazava-dehibe an'izao fijoroana iombonana ao anatin'ny firaisan-kina, ary isaorana ny filoha Marc Ravalomanana, ny filoha Siteny Randrena Solignenko, ny filoha R Rajaonarimampianina Rivo Rakotovao, ny filoha Pareno Augusta ary Gangsta Baba nanana hevitra mbola haloiny tolona indray ao anatin'ity firaisan-kina ity, ka ifamondrona hery mba hazona maranisa eny anivon'ny antenimera pirenena eny Tsimbazaza. Zay zany amin'ny ankapobeny aloha zany ny fidirana tsotsotra izay tanterantsika mivantana amin'ity fandarana miara-manonja ity. Fa aorianan'izao faneho-kevitra zao dia isesy ireo feo sy sary izay alefa namana faly Ramananarivo, faneho-kevitra maro be no isesy eo. Eo ny fanambarana izay nataony ny firaisan-kina ny tarihan'ny filoha Marc Ravalomanana Omaly, eo ihany koa ireo fanambarana izay nataony ny kolektif teny Avaradrano, eo ihany koa ireo fanambarana maro samihafa miainga izay amin'ny fanomezana toromarika ataon'ny birao politika ny antokotiko Madagasikara izany ho ampikatrika ao aminy, ireo avy amina vondrom-pikambanana sy izay sport manamarika ho an'ny Rapitso izay. Maromaro izy ao omany ny faly Ramananarivo sy hiaro-tanjana kanefa dia tsy heverina fa samy mandray ny tandrifiny isika menakavy. Zay amin'ny ankapobeny aloha zany ny fizaram-baovao izay miainga avy aty ambanivohitra ambadiky ny tendrombohitra ambodimbody mangamangatsitsika aty anatin'ny sasy ny kebakeba-tany samihafa izay misy anay aty. Fa mino izahay fa samy efa dodina sy maika isika hiatrika ny Rapitso dia aleo hery ary atambarony hery fa ny mitabetsy lany mamba, ny akanga maro tsy vakina mbo ary ny firaisan-kina ny hery samy dodiny sika ary samy te hametraka ny fandraisana anjara sy ny fientanam-po. Fantatray fa na ianareo any ampitan-dranomasina aza dia tena efa liana ihany koa hifanampy hifanohana ary dia miezaka mifandray amin'ireo kandida aty an-tanindrazana izay tantsoroka lehibe hiatrehana izao ady ombonana izao. Dia makasitraka ny namako teknisianina, makasitraka atsika mpieno mivantana ity fandarana ity, ary dia makasitraka ihany koa zany ireo rehetrarehetra izay aty ambanivolo aty mangataka kokoa maro be, ry Danatsy adino any amin'ny commune Fiadanana any, ry Meran'Orena ry Ngama tsy adino ianareo, ry Bebe Zeritrita sy ny sisa any ambanivohitra rehetrarehetra any zany dia tolorana izay kopakopa-tanana izay. Ity Narilala menan'ny kopakopa-tanana ihany koa mpanaraka ny fandarantsika n'aiza n'aiza zany dia kopakopa-tanana iombonana no atolotra anareo. Makasitraka tompoko lahy makatelina tompo vavy Faniry Razafy Manatamy miara-manonja ho an'ny fahita lavitra sy ny radio MBS ary ny radio Mata. Makasitraka tompoko lahy.
anomboka amin'ny alarobia valome ho avy zao a ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana solom-bavam-bahoaka manerana ny nosy. Zava-dehibe amin'ny fanatanterahana fifidianana madio sy demokratika ary antoka azahoantsika solom-bavam-bahoaka mendrika sy tena vokatra ny safidy-bahoaka marina ny fizoran'ny fampelezan-kevitra ao anatin'ny fanarahan-dalàna sy ny filaminana. Takinay amin'izao fampelezan-kevitra zao ary, voalohany, ny fahafahan'ny kandida rehetra haneho ny heviny sy andesy lahatra malalaka ny mpifidy. Faharoa, ny fitovian-joan'ny kandida rehetra tsy misy fanavakavahany sy fanilikiliana. Ary fahatelo, ny fandraisana fepetra sy fanasaziana ireo rehetra izay mandika lalàna. Noho izany dia manao izao fanambarana izao izahay ato amin'ny vondrona firaisan-kina ho fiantsona ny mpisehatra rehetra amin'ity fifidianana ity, samy andray andraikitra tandrify azy avy, mba hizorany fampelezan-kevitra ao anatin'ny fanarahan-dalàna sy filaminana tanteraka. Miantso ny fitondram-panjakana, ampitsahatra ny fampiasana ny fahefam-panjakana sy ny fitaovam-panjakana ary ny mpiasa-panjakana anohanana kandida mandritra ny fampelezan-kevitra. Mitaona seny anatanteraka ny asa ny ara-potoana ao anatin'ny tsy fiantanina sy ny faiza manao matianina tanteraka. Miantso ny seny tsy ny asese, tsy hitanila ary ampiasa reo fahefana eo aminy zay omeny lalàna azy ka ndray andraikitra manoloana ny tsy fanarahan-dalàna maro izay mitranga. Manainga ny fiarahamonim-pirenena, hanamafy ny fanabeazana sy ny fanentanana ny mpifidy ary anara-maso sy hitoroka ireo tsy fanarahan-dalàna mety mitranga. Miantso ny mpifidy tsy variana amin'ny endrika sy fisehoana ivelany ary ireo hika mifono fampanantenana feno fitaka fa hifantoka tanteraka amin'ny hevitra fitondrana ny firenena izay aseho an'ireo kandida. Ny vondrona firaisan-kina dia nanome toromarika ho an'ireo kandida natolony hanaja ny lalàna sy ny fifanajana mba hisian'ny filaminana sy ny fitoniana mandritra ny fampelezan-kevitra. Tsy hitazako sy ny kosa nefa izahay ary tsy lefitra fa andray ny andraikitra sy izay rehetra fepetra anoherina izay tetika sy kajikaja maloto hamadihana ny safidim-bahoaka. Manainga ny vahoaka malagasy ho vonina sy ho sahy andray andraikitra eo amin'ny firaisan-kina tanteraka mandritry ny zotam-pifidianana rehetra ho fanatanterahana ny tany tan-dalàna, ho fametrahana ny tany tan-dalàna eto amin'ny firenena sy ho famerenana ny Madagasikara ho an'ny malagasy. Ombantsika Andriamanitra. Isaky ny misy ny conseil de ministre de fanolorana chef de district. Zay zava-misy eran'ny Madagasikara. Ary io raha jerenareo le misendrasendra ve fa saika zay chef de district misy ireo kandida zay atahorana kandida aminay mpanombotra na ny firaisan-kina zay no atahorana handresy dia hovaina ny chef de district. Raha izay. Faharoa manaraka an'izay, ny médecin inspecteur, ny chef cisco, ny draine dia tsy mitsahatra mamporohora n'ireo mpiasa-panjakana, ny dokotera, ny mpampianatra, indrindra ny mpampianatra ary amin'izao tsika miteny izao dia mandeha ny raha matahora ary zay tsy manatrika ny fivoriana ataon'ireo kandida atolotry ny antoko eo amin'ny fitondrana dia afindra toerana na esorina amin'ny andraikitra
zay iandreketana ary hoentinay ny profo mitondra izany note de service sy ireo décision mamindra an'ireo mpampianatra reo de ho hitanareo ny daty aho vina reny zavatra reny natao faharoa manaraka an'izay a na misy candidat anay zay be ny tanàna dokotera mpiasa mpanjakana dia afindra toerana nefa efa candidat navoaka ny seni zao ary mera eo am'ilay tanàna no afindra toerana manaraka an'izay ny fampirorona an'ireo président ny fokotany manerana ny Madagasikara zay lazaina fa tsara ho mariny eto fa efa tsy nahazo endaminy tena nandritra ny 2 taona ireo ny sasany amin'ny district sasany ireo président fokotany reo nefa de mbola ampirorona sy ampitahorina ary soloana am'izao hitantsika angamba ny zavatra ny seho farany tao Tuilery fa nesorona ny président fokotany zay fantatra fa hoe ahiahindry zareo fa hoe tsy aloana ny candidat zay tolotry ny antokany fitondrana rehefa nesorona izy ireo dia natao ny fifidianana de hoe tsy mahazo mirotsaka itsony ireo président fokotany teo aloha lalàna izy no milaza an'izay tsy nirotsaka zareo fa nanolotr'olona landray lay olona natolotry lay président fokotany teo aloha de tsy tendreny lay préfet indray zany ny zava-misy ary anananay profo daholo zany fa angonina omena anao mpanao gazety tsy omena ny ireo masobo iresa pirenena ohatra vitivity ny fizarazarana zavatra ny vatsy tsinjo ny tosika fameno zay any fanjakana io ary voaka malagasy rehetra dia oka zay le fanomezana vahana an'ireo candidat-mpanjakana sy le tsy miankina toana amin'ny fanjakana izay manao fitaovana an'ireo zavatra avy amin'ny volam-bahoaka na zavatra nindramina avy any ivelany na fanomezana ihany koa fa le traitement égalitaire ny sombaboaka candidat sombamboaka zany manomboka zao tokony iseho ary zay no mahatonga ny tarika atao volona firaisan-kina miteny hoe tsy jery fotsiny ary mipetra-potsiny am'izao efa nyteneninay fa mirotsaka izay ireo dia ambarinay tona fa anana légitimité icontesté na nialatra na niosoka sy ny fa fioaram-pefy zay ataon'ny candidat-mpanjakana sy ny olona miaraka azy am'izay dia manoloana zany izay zany mbola tsy basy ty karazy teneniny ty fa tena efa tenenina hoe efa sangy mihoatry ny loha dia andray fipetra mihoatra an'izay zay ary zavatra tena saropady indrindra dia ny fanana sefside mpikirakira ny voaka-pifidianana ao analalava dia anada ny candidat anankiray candidat-mpanjakana izy io zay zavatra zay a dia anaovanay antsoavy ho any tompona andraikitra mba ahodina mba tsy ny fitanilana mba hampadio hampangarahara ny voaka-pifidianana eo ny chef Cisco ihany koa manao raha-mataholo atrampampianatra frama zay fantatra fa miresaka amin'ny candidat hafa ankoatra ny candidat-mpanjakana dia affectena fahefana vaiza lalàna inona no ahafahan'ny lehibe Cisco mamindra manakisaka ny mpampianatra frama amin'ny toerana iasana zay zavatra zay dia santionany fotsiny amin'ny tsy fanarahan-dalàna ko dia miantso manao antsoavo amin'ny tompona andraikitra rehetra isantsokajiny mba handray andraikitra tanifian'izany misy tsy fanarahan-dalàna zay vovoatanisa teo indrindraindrindra ataon'ireo candidat-mpanjakana ka eto zany ny afatra avy aty amiko avy aty aminay atao anatin'ny vovonana firaisan-kina dia ny hoe alaviro taka ny fahasambaoa raha hitatsika fa tsy mety amintsika ireo candidat zay tsy manaraka ny lalàna ankehitriny makasika ny hoe tahotra sy ny tsy tahotra angamba matoa morotsoka tsehatra dia efa fasaina lehibe ho an'reto candidat ny firaisan-kina reto ka miteny angamba dia hoe tsy samy zanaka kadibevavy tsy mifampidera-taimbava samy zanaka mpanefy tsy mifampidera-taimby samy zanaka mpandrafitra tsy mifampidera-taimbako na tarako rehefa mangotraka reto a tsy matahotra ny angorovitsika fa tsy mariky ny fahatahorana ve ireo tsy fanarahan-dalàna sady a aseho ny candidat-mpanjakana aveliko ny matety fanazavana ity satria fanazavana napetraka hitany amin'ny ambassadeurny amerikana izy ity zao le izy fa samyfan'ny fifidianana ty nde mandeha ty a de misy andreo circonscription roapolo amby zato na 120 isaka district misy andreo zany manakaiky vaoka ty fa le anankiray tamin'ny fahaenina amby folo ny volana novambre lasa teo de circonscription anankiray any satria national iny hita Tananarivo ary tsy zahay akory ny natahotra ane fa le olona ifaninana aminay tsy mitondra ny zo-pirenena malagasy zay le izy
ary fantatra zareo zany zay ho izy tsy nanao reconnaissance mihitsy na kely ara fa milaza aminareo fotsiny zay nilaza taminy nareo ngetarabe de zay nilaza hoe matoa zay nanao an'ity fividianana ty manakaiky vahoaka any an'ireo circonscription rehetrarehetra amin'ny district misy azy no zany zany akaiky hitan'ny olona hoe izy marina ny tena tokony hotoanana ty ilaza aminareo zany zay fa manara-dalàna zay ary malala tsara ny atsipriany zavatra misy ao am'zany zay ny namerimberenanay teo hoe ianareo mpisehitra rehetra am'ty fividianana ty de ao zany fitondram-panjakana mpisehitra izy natao antso voalohany teo miantso anareo zay mbo ampitsahatra miaraka amin'ny vava ifampiasana ny fahefam-panjakana fanovana-le chef fokotany sy le fitondrana an'ireo directeur généraux reo indrindraindrindra fampiasana fitaovam-panjakana ny tomobile sy ny fitaovana sy ny transekoly ary indrindraindrindra volam-panjakana anaovana déplacement sy nyrehetrarehetra fa izao mahatonga anay manao aminareo milazana zany a de fantatra deny zao daholo ny zavatra misy fa tsy matahotra akory zay ary matahotra zay vitanareo hoe maao zay natahotra ny zavatra tsy zay nge no tsy olona rery ty zay zao misy eo amin'ny 20 ngambany de miampy andreo le indépendant miaraka aminay ohatra tena tsotra mihitsy misy indépendant anakiray zay tsy hafa akory fa tena lehibe ny androm-panjakana miaraka aminay izy zao fa tsy afaka anao an'ity fa tena ilan'ireo vanina tsy tafapetraka mihitsy ny dossier ndraty zay ohatra ihany keo misy an'ireo dokotera reo mpitsara administrateur civil de zay nanaovana iantso itsonay anareo hoe anazavanay koa ny zavatra fantatray ilazany anareo zavatra fantatra zay anara-dalàna ary zay voalaza anatin'le kabary teo hoe zay de efa mety oromarika nreto candidat atolotry ny firaisakiny reto mba tena anara-dalàna sy ifanaja mba izoloran'ny fampelezan-kevitra ao anatin'ny filaminana sy ny fanarahan-dalàna falemenareo ve nitenenanareo andreo tsy mety tsy atompoko tianana ny tsara isika mba te hianana ny tsara isika fa zany akory tsy milaza hoe matahotra izahay akamely io efa voalaza teo a tsy hipetra-potsiny am'izao zay ary zao de manao antsoavo mihitsy amin'ireo candidat anay sy ny reo miaraka aminay any amin'ny fototrany a mba ho maio isika tsy fitarainana fotsiny kory ty fa fitiava-tanindrazana ny ilazana zany mba tsy isin'ny korotana eto amitsika ka lasa fifidianana lasa fototry ny korotana firaisakinany io tenanay am'zany ny firaisakinany taritinay vondrony reto e fa mba firaisakinany malagasy de davitsika ka ao anatin'izay isika no tsy mitare tana miepaka akory tompoko na matahotra an'izy an'izy fa tianana ny tsara satria tsy mahasony firenetsika amin'ny korotana avaiza amin'ny korotana avany amin'ny manam-pahefana rehefa natsapa izahay fa mila fitiavana sy faharesen-dahatra lalina ny fampandrosoana ny distrika navaradrano amin'ny alalan'ny fahaizany tondra teny manoloana ny etaetam-bahoaka indrindra ny fanolorana sy ny fanaovana ny lalàna ho tombotsoan'ny vahoaka de ny kaondoha ka nanapa-kevitra izahay fikambanan'ny olom-boafidy avy amin'ny antoko tiako Madagasikara sy ireo antoko hafa ary ireo tsy miankina miaradia fanoana tsy misy fepetra ireo kandidana tolotry ny firaisankina varadrano talian'Andriamatoa Andriamosa Havitraina sy Andriantsojimy laharana fahatelo ao amin'ny bilitatokana maro ny azo fa ny faro ny mamy maro ny vorona fa ny ray lovo ny mangafeo ary maro be ny tanàna ny solo vavany vahoaka ankehitriny fa hiavitra sy jimy irery any no alavitra navaradrano koa manentana anareo rehetra te ampivoatra eto anivon'ny distrika navaradrano mba hiary isalahy anoana azy ireo miaraka aminay ho tombotsoa navaradrano ary aoka ianareo seny mpikarakara ny fifidianana sy anareo ACC mba tsy hanao mizana-tsindrinila sy fitsarany tanila fa hanatanteraka ny asanareo amin'ny kitsipo sy amin'ny fahamarinana
fa ity firenena ity raha oharina amin'ny repoblika voalohany sy ny repoblika fahaefatra tsy mbola latsaka ambany ohatr'izao Madagasikara. Io fifidianana io a no ahafahanao manova na mijanona amin'izao. Tiana io fa Madagasikara dia fatary fa ao anatin'ny fijaliana sorositra ohatra ianao amin'izao fotoana izao aza misafidy an'izany intsony. Raha safidinao a ny mbola hijaly dia safidinao zay zavatra. Tsisy hifanomezitra iny rehefa lafy mihitsy safidy. Tambazana akory ianao hoe amena vola, amena koveta, amena so, amena zao dia iny fa hoe tsy mampaninona na mbola hitohy dia mitona manaraka indray ny fijaliako. Fa tena mitondra ny feon'ny vahoaka ve, hitondra ny feon'ny vahoaka ve reo olona ilatsaka misombavambaoko reo, sady olona anangatanana fotsiny ary anaiky-lembelona arak'izay bakomidina. Manoloana ny fifidianana solombavam-bahoaka izay tanterahana amin'ny 7 ny volana May ho avy zao a dia ny antokony tiako Madagasikara izay anisan'ny antoko mandrafitra ny vovonana firaisakiny dia manao an'izao fanambarana sy fanamariana zao a taoriny ny fampidiniana sy ny fanazavana teo amin'ireo andraikitra tompon'andraikitra ny distima ao ato anatin'ny Antananarivo sy ny manodidina. Koa ny fanapa-kevitra ny raisina dia nanamarika fa ny rafitry ny antoko tiako Madagasikara eo anivon'ny distrika dia manohana tsy misy fepetra ny candidat zay narotsaky ny firaisankina amin'ny fomba ofisialy ka nankatoaviny teo anivon'ny CENI sy ny ACC zay mbola moka ny didy ho fanampaliana an'izay candidat zay. Dia zay toromarika zay no mena andray tompon'andraikitra isaky ny distrika zay tonga nanatrika ny fivoriana teto Androany a dia ny toromarika mikasika an'izay hoe tsy manohana afa-tsy ny candidat zay mirotsaka amin'ny anaran'ny vovonana firaisankina ihany.